Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity sabata maraina ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola avy aminy. Nofahatsika mandray ny teny ary raisy fifaliana ho anao hatrany ihany koa satria nitatina antsika nijaneny manina izy. Rainderantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavaka isika. Tompandriamanitra eo atolotra ianao ny dera laza ny asa sy ny voninahitra. Sotranao izay satria menao ny fahafahana ny mba hahafahanay mitsahatra miaraka aminao. Sotranao nombanay manokana ny manahiny. Sotrany amin'ny fiarovanao anay tamin'ny ratsy. Sotra ihany koa tompo ny amin'ny valim-bavaka avy aminao. Toano ny fonay ary taomi izay atsiaro anao amin'ity andro manokana ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe zavatra rehetra ho an'ny kristianina. Ilaina amin'ny Kolosiana 3:1-12 manao hoe fa Kristy ny zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Amen. Kristy ilay mpamonjy sarobidy ny tokony ho zavatra-rehetra ho an'ny kristianina. Ny fisainana masina rehetra, ny faniriana madio rehetra, ny tanjona araka an'Andriamanitra rehetra dia avy amin'ilay fahazavana sy fahamarinana ary lalàna. Voaomy miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana hozy izy ary tsy izao intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Noho ny herin'ny fitiavana no nandraisan'ny toetrantsika eto amin'izao rehetra izao izay nanasany mpanapaka ny zavatra rehetra mba handray azy ho solo-tenan'ny taranak'olombelona. Noraisiny ampoa izay mahakasika antsika, nentiny ny fahamelohan'ny olona sy ny fahamaizana azy ireo ary fanatitra tanteraka no natolotry ao an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny olombelona. Noho ny amin'izany fanavotan'izany no hananany fahefana hanome ho an'ny olona fahamarinana tonga lafatra sy famonjena feno izay rehetra mino azy ho mpamonjy ny tenany manokana dia tsy ho very fa hanana ny fiainana mandrakizay. Miray fo amin'ireo vahoaka izay nofidiany sy zahatoetra Jesosy asehona fa mikasika azy manokana izay mahakasika azy ireo ary rehefa avy niresaka momba ny fifandraisana amin'ny olona tamin'ny fomba samihafa izy dia manambara fa amin'ny andro lehibe fitsarana dia hitsara ny asa rehetra toy ny natao taminy izy. Tsy manam-paharoa ny firaisampony amin'ny vahoakany, tsy mijanona ho mpitazana fotsiny izay tsy miraika amin'ny fahoriana mety hatrehin'ny vahoakany izy, tsy izany fa miray fo amin'izay manjo azy ireo sy ny fahoriana izy. Raha hiarany tsirariny na indrikindriany na koa atao tsinotsinona ny vahoakany dia voaraikitra any amin'ny bokin'ny lanitra ho toy ny nahatra taminy ireo fahorian'ireo. Tahaka izao ny fomba ilazan'ny apôstôly ny tombontsoa sy ny fitahiana raisiny zanak'Andriamanitra, manao hoe izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy no ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Io Tompandriamanitra eo mbola misaotra anao indrindra izany amin'izay ny fitiavanao anay izany. Aoka ho lalipahaka ao anatinay tokoa anay izany, ahatsiarovana isan'andro isan'andro fa efa novidiny rahanao tokoa izahay ary efa natolotra ao anay ilay satrim-poninahitra ny fiainana izay avy aminao ny fahamarinana. Anaran'i Jesosy, amen.